ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba tsika rehetra ry afaka malala tratry ity talata 17 ny volana martsa ity ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny filazantsaramasina araka ny lika toko 7 andiny 5:30 ka hatramin'ny 7:70. Luka toko 7 andiny 5:30 ka hatramin'ny 7:70. Vakitsika amin'ny ran'i Jesosy. Ary raha Jesosy nanakaiky an Jeriko dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary raha nandreny vahoaka mandalo izy dia nantany hoe inona izany? Ary hoy ny olona taminy, Jesosy avy any Nazareta ny mandalo. Dia niantso mafy rahalehilahy ka nanao hoe, ry Jesosy zanaky Davida, mamindrafy ho amiko. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy bangina fa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe, ry zanaky Davida, mamindrafy ho amiko. Ary Jesosy nijanona dia nasainy hoentina eo aminy rahalehilahy. Ary efa mbiakaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe, inona moa no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy, Tompoko, mba ampahiratina ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy, mahirata ny masonao, ny finoanao nefa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka an Jesosy izy sady nankalaza n'Andriamanitra ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nidera an'Andriamanitra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantaran'ilay jamba zay nosotranin'i Jesosy ny tantarain'ny Luka eto rehefa malala andalana ho any Jeriko. Kaikin'ny Jeriko, fa nentina mampahiranao dia nandiny 7:30. Ary hoy ny olona taminy, Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Mandalo Jesosy, mandalo tao Jeriko. Manao zany Jesosy mandalo zany. Jesosy andeha hiakatra any Jerosalema io. Jesosy andeha hiatrika ny fangiry firiny. Jesosy hiatrika ny asa izay nanirahany tompo azy nan'Andriamanitra ray azy. Hitantsika tsara eo amin'ny toko ambony io fa Jesosy mbola mampatsiaro amin'ny mpianatra indray ny tsy maintsy hiaretany, ny tsy maintsy hafatesany sy nitsanganany amin'ny maty. Io Jesosy fa mandalo ao Jeriko. Io Jeriko no misy fiatoana kely raha mijery tsara ny geografian'ny Palestina tsika dia miatro kely ao Jeriko dia miakatra fiakarana sahabo 20 kilometatra any hoany tsy mijanona lalakely dia tonga any amin'ny faratapony mihitsy any amin'ny tanàna ny Betania na Betsaida any hoany vao miato. Dia zay vao manohy indray, manohy mana Betifaga, manohy tonga hatrany Jerosalema. Dia lalana lavitra zany no alehan'i Jesosy rehefa miala vao Jeriko, lalana mangina toa ve tahaka ny avy eo Marozevo hiakatra tia ambonina Ambatolona. Dia tahak'izay le lalana mandeha amin'iny mandraka iny zany. Fiakarana miakatra tahaka an'iny, saingy fiakarana mangina, misy jiolahy, tantarantsika tsara tantaran'ilay jiolahy lay amin'ny lalana makany Jeriko tantarainy Luka. Dia io zany Jesosy fa andalo ao Jeriko, andeha hanomboka hiakatra fiakarana, mideza hiakatra ny Jeriko, lalakely mangina ary hiakitra ny zavatsarotra farany, herinandro farany na amin'ny fiainany.
satria ao ambadika io de avy eo ho hiatrika ny aladiny sapandro fimo zany na ny akaran' Jesosy tao Jerosalema. Jesosy mandalo zany olioka mazava ho azy Jesosy tsy hijanonao Jeriko satria tsy eo Jeriko ny fiafarany fa ny Jerosalema fa mandalo ihany izy maika izy misy zavatra manery azy misy zavatra be de be eritreretiny ao anatiny zany zavatra ataontsika hoe miatrehiny Jesosy ny zava-tsarotra mafy eo amin'ny fiainany zany andro vitsivitsy mialohan'ny hafatesany tao anatiny zany de hoe tokanao hoe nandalo Jesosy ary rehefa nandalo Jesosy tena nanaraka azy ny olona reo olona nanaraka an' Jesosy reo hoe tena nahay nararaotra n'ilay fandalovan'i Jesosy nahatankatra ny dikan'ilay fandalovan'i Jesosy ve ireo olona rehetra nanaraka an' Jesosy reo fa io nisy olona anankiray nahatakatra hoe tena mandalo Jesosy mandalo eto Jesosy ka tsy maintsy araraotiko de metra-panontaniana tsy inona ilay jamba nanao hoe izaka izany fa inona zany de hoe ny olona Jesosy avy any Nazareta ny mandalo de hoe le jamba ry Jesosy zanaky Davido mamindrafo amiko jereo tsara lelanelan'ilay teny ny olona miteny manao hoe Jesosy avy any Nazareta Jesosy avy any Nazareta mandalo fa rehefa niteny ilay jamba de le jamba manao hoe ry Jesosy zanaky Davido izy tsy niteny hoe ry Jesosy avy any Nazareta fa ry Jesosy zanaky Davido manomboka eo amin'ity jamba ity hiakatra ny Jeriko no hipotra amin'izay niteny manao hoe ry Jesosy zanaky Davido hosana ho any zanaky Davida manomboka eo zany hoe lay Jesosy avy any Nazareta de nitonono nyty jamba ity manao hoe Jesosy zanaky Davida io no natonga Jesosy niteny manao hoe ny finoanao nahavonjy anao Jesosy mandalo tao anatin'izay fotoana nandalovan'i Jesosy zay nefa inona no mitranga nanasitrana izy nampahiratra ny mason'ny jamba izy lay jamba izay nanam-pinoana ny olona nanaraka an' Jesosy avy any Nazareta ny olona rehetra nanaraka n'ilay Jesosy ara-tantara lay Jesosy avy any Nazareta lay Jesosy mpanao fahagagana lay Jesosy zay ny olona lay Jesosy ara-tantara Jesosy olombelona amin'ny hafantarana azy lay Jesosy mahagaga tahaka ny olona tahaka ny mpanao fahagagana hitan'ny olona rehetra fa ity jamba ity kosa no nahita na de jamba aza fa io Jesosy avy any Nazareta io le zanaky Davida io lay mpamonjy tsy tokony adonotsika fa raha miteny manao hoe avy any amin'ny Jesosy avy any Nazareta sy ny hoe Jesosy zanaky Davida de zao tena lavitra be nilanelana lay Jesosy avy any Nazareta dia nazay tokoa Jesosy avy any Nazareta zay zanak'Andriamanitra zanaky manisy Josefa tsotra mpaminany miain'olona manasitrana fa rehefa miteny hoe Jesosy zanaky Davida de Jesosy mpanjaka zay Jesosy eo amin'ny fahefany zay tena lay Jesosy ataontsika hoe tena fiteny ara-politika mihitsy tsy tokony adonotsika fa amin'ny andron'i Jesosy ange Heroda no mitondra Heroda mpanjaka de tsy taranaky Davida akory tokony hazava tsara fa Edomita ny fiaviany Heroda fa natao hoe mpanjaka fotsiny izy satria napetraky ny fanjakana Romana nanjaka fa raha ny fiaviany tsy taranaky Davida izy akory tsy taranaky Davida mihitsy Heroda fa ny sandoka fahefana izy fa tsy taranaky Davida izy zay ny mahatonga ity jamba ity ny laza manao hoe aiza le tena zanaky Davida zay ny mahatonga ny olona rehetra ny andry ilay Mesia ny andry ilay zanaky Davida ho tena mpanafaka satria Heroda
sy ny fanjakana romanina de praipetsapetsa noho zany de lay faminanina ny aviany Mesia de lay Mesia zanaky Davida. Zay ny tena nandrasan'ny olona. Zay ny dikan'lay hoe Jesosy niakatra ny Jerosalema de niteny olona amin'ilay hosana ho an'ny zanaky Davida. Lay zanaky Davida zany de titre tena ara-politika mihitsy. Tsy titre ara-panahy ihany fa tena titre ara-politika. Zany hoe tena anarana tena nandrasana mihitsy hoe ianao le tena zanaky Davida, ianao le mpanjaka nantenaina, ianao le mpamonjy, ianao le mpanafaka, ianao lay anafaka anay amin'ny fangejan'ny romanina sy ny tahaka zany nandrasany zanak'Israely io. Lasany Jiosy. Izay finoany zay no hitan'i Jesosy teo amin'ity jambo ty. Toy izy manao hoe jambo ianao fa mahiratra. Ny olona rehetra miteny manao hoe Jesosy avy any Nazareta, zay tsy diso. Fa ianao ny tena mahita fa Jesosy le tena zanaky Davida, lay tena mpamonjy, lay Mesia, lay nampanantenaina ela, enao no nahita an'izay. Ny finoanao na avonjy ianao. Jesosy mandalo, ho ny filazan'ny Lukas. Jesosy mandalo rehefa ko malala na de ho aza ny zavatra maro samihafa mety antsika hoe perena ngezany Andriamanitra zany amin'ny fetitra mampatsiaro ny tenin'ny Milson Daniel Andriamalala ao anatin'ny boky etraketraka izy iny sasavaviny rano ny tenenany manao hoe Andriamanitra ve manam-potoana eritreretana jerety aben'izao tontolo zao ny zavatra tantanin'Andriamanitra vahoaka firy tapitrisa ny planeta ny zavaboary zany rehetra zany sain'Andriamanitra manam-potoana eritreretana avy Andriamanitra. Za zay bitika kely ty, za zay tsinitsiny ty tena manam-potoana eritreretana avy Andriamanitra. Inona moa za eto amin'ity asan'ny tanan'Andriamanitra ty? 7,000 tapitrisa ny olona eto ambonin'ny tany. Firy ny mahantra, firy ny manana adem-panahy ka manam-potoana eritreretana avy Andriamanitra. Afaka malala Jesosy mandalo hoy Lioka. Manam-potoana eritreretana anao Andriamanitra. Ary hoy ny filazan'ny Lukas hoe rehefa niantsoantso ity jamba ity de nijanony Jesosy, niatro Jesosy. Jesosy raha toa ka jerena tsara lay matoa-teny nampiasaina. Teny latina ny ampiasany teny hoe transit moa za amin'ny azotsika amin'ny teny frantsay azy hoe transit lay io nazahoana lay teny frantsay hoe transit. Fa raha tena jerena ny fakan'lay teny hoe transit moa teneny io fa transirette hoe le teny latina zao teny frantsay hoe transit mandalo fotsiny zany, mandalo fotsiny fa tsy mitoetra. Ny voambolana nampiasain'ny teny grika parerektai zany hoe milaza nazahoana teny hoe paroisse, nazahoana teny hoe paroisse zany hoe mandalo, fandalovana. Inona dika zany ry avako malala? Ay Jesosy na de maika tahaka n'inona aza raha milioka, na de manana ny lalany izorany ary izy de zao azonao ato amin'ny diany izy, miaino anao izy, miato izy ary manasitrana mamonjy. Afaka malalo dika ny teny hoe Pasika de Andriamanitra mandalo. Zay ny dika ny teny hoe Pasika. Mandalo ny anjely, mandalo Andriamanitra. Ary mandalo Andriamanitra mitsara. Hitany eo amin'ilay tolambaravarana ve lay rany zanak'ondry. Ekzodosy 3:4-4. Mandalo Andriamanitra. Mandalo koa ny fahafatesana. Mandalo ny fahafatesana. Mandalo ny anjely. Nandretra dia samy ambarany soatra masana ho mandalo avokoa. Mandalo ny anjely ny fahafatesana. Eo amin'ny tolambaravarana misy rany zanak'ondry tsy miditra izy. Hoy manao hoe Jesosy eto mandalo. De izao inona no hitany ary ao anatin'ilay fandalovana? Olona manahoana ny manaraka azy ao anatin'ilay izy mandalo? Afaka malala raha mandalo Jesosy rehetra misy torohevitra omenanao. Mandalo eo amin'ny tanànanao izy, mandalo eo aminao izy, mandalo eo amin'ny fonao izy, miteny aminao izy. De zao
araroty teneny hoe ry Jesosy zanaky Davida ry Jesosy mpanjakako ianao tompoko ianao ampio a vonjeo a de mino fa miato izy ary tsy miato fe miato fa mitoetra izy hitan'ny Jesosy zany ry havako ny Jesosy anao Jesosy azonao antsoiny ka miato miaino anao ny Jesosy anao miato mitoetra miaino ny fahorianao miresaka aminao mametra-panontaniana aminao inona ny tianao ataoko aminao misy zavatra mahory anao ve avako malala Jesosy mandalo tsy azonao ampetona ihany hoe mijanona kely Jesosy mba tsy ireo ambato-pazombaso a fa izao Jesosy mandaloko miaro anao reo vahoaka be dehibe zay nanaraka an' Jesosy de niteny manao hoe mangina ianao fa ianao nge jamby ianao nga manana anjara amin'ny olona rehetra ianao tsy njamba tsinona tsy azo tsy miaraka amin'ny olona njamba maloto tsy mifandray amin'ny olona tsy manana fifandraisana amin'ny olona mihitsy mitoka monina dia io fa lay jamba tsy nanaiky an'izay fitokanana zay de niantso izy Jesosy vonjeo ary zanaky Davida niato Jesosy ary nampangina napitrapitra mihitsy ireo zay nampangina nyty jamby ty lasy Jesosy niteny taminy eto aty amiko izy avianao aty inona ny tianao ataoko aminao zany hoe noravany Jesosy lay efitra nampisaraka ity jamby ty tamin'ny fiarahamonina izy ny voalohany nanakaiky nametra-panontaniana niresaka tamin'ity jamby ty ny olona rehetra tsisy miresaka mangina ianao tsy manana anjara amin'ny Jesosy anao fa i Jesosy kosa ny teny manao hoe manana anjara amiko izy zany manana anjara aminy de lasa Jesosy nanatona azy rehafako malala lay Jesosy tantarainy lioketo de Jesosy zay tsy vitany hoe miato ihany ho anao fa izao koa mandrava izay fitokana monina ao anatinao zay mandrava izay ataontsika hoe efitra mampisaraka anao amin'ny fiarahamonina zay Jesosy mampiditra anao anatin'ny fiarahamonina indray Jesosy mampiditra anao ianao lay voailika ao anatin'ny fiarahamonina ianao zay tsy tiany fiarahamonina mety hoala ny fiarahamonina ambaniny ny fiarahamonina hitsaha ny fiarahamonina koa aza sanatria Jesosy tsy manaiky an'izany miato izy ho anao mijanona izy ary de metra-panontaniana hoe inona ny tiako atao inona ny tianao ataoko aminao avako malala asa raha metraka zany fanontaniana zany aminao Jesosy inona ny tianao ataoko aminao Jesosy avako malala zany fanontaniana zany mipetraka mandrakariva amin'ny fiainana kristianina fa izao ry havako tady dionao tsara ary fa io Jesosy anao io de Jesosy mahagaga tsy zay rehetra manaraka an' Jesosy makory io tenin'ny Jesosy tsy manao amiko hoe tompoko fa zay rehetra mino fampamonjy izy mpanafaka izy ianao ve mino zany raha mino zany ianao ny Jesosy anao de Jesosy mpamonjy mpanafaka mpanasitrana mpamela heloka raha mino zany ianao de voalohany zao nytenin'ny tompo aminao manao hoe inona mono tianao ataoko aminao fantatro ve ny zavatra mahatery ianao tonony amin'i Jesosy zany mazava io ny teniny lioka de rehefa niasy Jesosy ny teny manao hoe ny finoanao nge nafonjy anao hoe satria ianao nino nge de sitrany ianao hoe de izao rehefa sitrana lay jamba de lasa izy nanaraka an' Jesosy izy alay fisaretsaina ny lalanyty jamby ty zany zao nandalo ny tany ny zaka iosy izy ary dia
amakivaky hiakatra ny Jerosalema, nanaraka ny Jesosy ty jamba ity. Ny avako malalo tompamaranana mampahery anao. Jesosy mandalo, dikan'izany Jesosy azo antsoina, Jesosy azo resana, Jesosy mamonjy. Ary inona nandrasan'i Jesosy amintsika? Finoana azy, fangatahana mazava. Zay no nandrasan'i Jesosy amintsika, mazava. Inona ary ny zavatra tianao ataoko aminao? De mino rehefa ao anatinao zany finoana zany, de ny finoanao ny mahavonjy anao. Ao anaty zavatra ary tsika rehefa manala ankehitriny de ny tompo ampahery anao. Ny fiainana de fandalovana. Zay mahatonga ny mahatonga ny fiangonana anaty hoe paroasy, zay famiteny hoe mandalo, fivahinina. Andrandray dia tahaka ny ataontsika hoe séjour, na fotoana le fandalovan'ny vahiny mandalo kely, de transit moa ny ampiasain'ny vulgate eto, hoe izay fotoana andalovan'ny olona, fotoana andalovan'ny vahiny amin'ny toerana anankiray. Toy ny mampatsiaro atsika fa Jesosy mandalo, fa itsika koa mandalo eto amin'ity tany ity. Itsika koa mandalo, fa Jesosy mandalo nanasitrana. Fitsika koa eto amin'ity tany ity rehefa malala tadalona fa tany fandalovany ity. Ny dikany hoe paroasy nazahoantsika ny teny hoe fiangonana, de mampatsiaro atsika zany fa fandalovana ny tany. Tsy toeram-ponenana neto, fa tena manana ilay mandrakizay ny manana Andriamanitra ao atsika isika, fa toerana fandalovana neto. Ary toeram-pandalovana efa ny lalovan'i Jesosy. Efa ny lalovan'i Jesosy ty toerana andalovantsika ity, ty tany lalovantsika ity, efa tany lalovan'ny zanak'Andriamanitra. Ary satria tany lalovan'ny zanak'Andriamanitra de fatany ny zavatra mahory antsika, fatany ny zavatra maniry antsika, fatany ny fahory antsika, fatany ny fangiry firintsika. De Saiara mampiato azy hoe tompo, fonjeo aho. Ry zanaky Davida, fantatrao, hitanao, tsapanao ny zavatra mahazo ahy, voahilika ao anatin'ny fiarahamonina, tsy rarahin'ny olona, tsy tian'ny olona, halan'ny olona, enjehin'ny olona tahaka ty jamba ity, ampangin'ny olona mihitsy ary avahan'ny olona. Ry Jesosy zanaky Davida, de mino fa miaino anao Jesosy hiato izy, anasitrana izy, amaly vavaka izy. Ary metra-panontaniana aminao manao hoe inona ary ny tianao ataoko aminao. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra manasitrana ianao, miaino, mikikika anay, ary mierika mijery anay, manompo ny masom-pitiavanao amin'ny fiainanay. Tsy mba miavina-po ianao, tsy mampangina ny antsoantsonay ianao, renao na dia ny sentin'ny fonay aza. Fa ataovy mino zay tompo, fa mandre ianao. Ataovy mino zay tompo, fa mpamonjy ianao. Ataovy mino zay tompo, fa mahay zavatra rehetra ho anay ianao. Tompo, ndeto azy zahay, mandalo zava-tsarotra, betsaka n'isa tokantrano, betsaka n'isam-pianakaviana, mandalo zava-manahirana. Ndraindray aza mety mitoka-monina no nitoe-javatra maro samihafa, matsiaro irery, matsiaro mangina, matsiaro tsisy miaino, tsisy mijery. Tompo, mandalo ianao, fa mitoera aminay, enohy ny vavakay, sitrany marary, mpahirezo ny reraka, fonjeo zay ary Jesosy zanaky Davida. Ho any amin'iza moa zahay, ho ao aminao ihany misy ny fiainana mandrakizay. Enohy ny sentin'ny fonay tompo, de mampahirezanay, aza mamelanay irery. Misaotra Jesosy. Amen.